Eva fibeazana miaina sy mity. Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Enare tompoko lasy tompoko vavy akafaliana indray no iarahana amintsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'izao lakamisy faharoan'ny volana Jolay taona 2024 izao dia arabaina sady ihany koa tsika tratran'ity volana vaovao ity akafaliana be no anoloranay ny arahaba ombam-pirarintso feno tanteraka ho anao mpanjoitsy tapaka ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'izao ora sy fotoana narahanao anay izao naizanaiza misy anareo dia izay hafaliana no iarahana aminareo indray androany amin'ity fandarana Eva fibeazana miaina sy mity ity njara no manentana ny fandarana Bruno Rakotomalala no teknisiana mapita mivantana amintsika ny onjam-peo ny toerana izay anarahanareo anay izao dia izay asaina iampitiavana be toy ny mahazatra manana orairay fampizara etontsika amin'izay resaka fanabeazana sy ny miaina sy mitia izay dia toy ny mahazatra milozay misafidy loha-hevitra manokana foana isika ampitana izay hoe fanabeazana izay androany dia izay indrindra no nisafidianana loha-hevitra manokana androany no hoe ny zaza hafakely sy ny fanabeazana azy ny zaza hafakely sy ny fanabeazana azy izay ihany koa no ampidirana ny mpiara-manolotra ny fandaharana vahiny miaraka amintsika eto androany miaraka amintsika ny avy ao amin'ny association havana mpahafantarina kely ihany rehefa avy eo iny zany association havana izany Ambinitso Rakotoarsoa psychologue izy miarabanao Ambinitso dia makasitraka sady ihany koa amin'ny fanasana iaraka n'olona ity ifampizara moa zany ity loha-hevitra nisafiditsika androany ity. Faly miarabanao njara dia faly miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana androany. Ie, miaraka amintsika eto ihany koa Koloniaina Rahodona Rivony izy moa zany dia ray aman-dreny ao anatin'izay association havana izay miarabanao. Ie, faly miarabany njara dia faly miaraban'ny mpiaino rehetra ihany koa. Ie, arak'izay dia miaraka amin'ny Ambinitso sy Koly isika hiaraka amin'izareo adiny iray manana orairay fampizara izay hoe ny zaza hafakely sy ny fanabeazana azy ny zaza hafakely sy ny fanabeazana azy manana orairay araka ny teneniko teo sika toy ny mahazatra ny 30 minitra voalohany dia fampizara ny loha-hevitra io izay fa any amin'ny 30 minitra faharoa dia ampitiavana be no anasana ianareo aza misalasala maneho hevitra mifampizara izay azo zaraina ty aminay satria miara-mapita amin'ny fanabeazana tsika raiso ny laharana fana mifandray ny antso mivantana dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny SMS kosa tonga dia afaka alefa avetrany na dia zao ary amin'ny 033 08 850 02 033 08 850 02 totika kely aminao aloha namana Bruno asitsika feo kirakely alohan'ny idiratsika amin'ny tapany voalohany. Hiditra avy hatrany amin'ny tapany voalohan'ny fandaharana isika arak'le tenenina teo hoe zaza hafakely sy ny fanabeazana azy ny mpiara-manolotra amin'ny fandaharana avy ao amin'ny association havana mangeta ety izahay tia mantatra aloha voalohany hoe ino zany association havana izany inona ny zavatra ataonareo satria loha-hevitra ifampizarantsika androany hoe zaza hafakely sy ny fanabeazana azy ny fifandraisan'ny loha-hevitra sy ny association. Ndawary Ny tompoko ny association havana
dia na centre havana dia hivitoerana iray mandray a ireo ankizy adolantseto izany hoe 12 taona miakatra izay manana ny fahasamihafany manokana ny tsirairay avy ao manana trouble 10 no fitentsika azy amin'ny famakiana teny fomba fitenenana dia ao koa ny manana ny trouble autistique izany hoe ankizy autiste amin'ny fiteny azy manana olana eo amin'ny fiteny ihany koa sy ny fomba fiarahamonina dia ny association havana zany natsangany ray aman-dreny izay nahatsapa hoe ireo zanany hafakely ireo dia manana olana amin'ny fomba fianarany any amin'ny sekoly ataontsika hoe normal dia nanapa-kevitra ny hanangana ny association io mba ho an'ireo zaza ireo manokana izay manana filany manokana dia ao amin'ny association io zany ny éducateur rehetra ny mpanabe dia efa manana izay traikefa ho an'ireo zaza hafakely ireo zaza hafakely sady ataoko famitaizana izay nareo araka izay niteneninao izay na hoe hatreo amin'ny 12 taona miakatra fomba fahatarana azy izay hoe raha inanivo ny fiarahamonina eny na ampahafantarana ny ray aman-dreny ihany koa hamantarana manokana hoe ty zaza ity hafakely efa nisy nampidirinao ihany ohatra ny tiako ampahafantarana manokana hoe manahoana sy manahoana izay endrika raha inanivo ny fiarahamonina eny tafahoana amin'izareo reo hoe ohatran'izao izy dia anisany azo lazaina hoe zaza hafakely izy amin'izay fotoana izay PDP moa zany no afaka lazaina amin'izay lafin'izay satria rehefa miresaka tsika hoe zaza hafakely dia mety tafiditra ao daholo le trouble nyresahana rehetrarehetra teo mety eo koa ny resaka retard mental sy ny sisa dia izany hoe PDP zany no fisehony fa ny zavatra afaka ataontsika hoe alerte hitenenana an'le izy zany rehefa hita hoe somary manana toetra hafahafa le zaza ohatra hoe rehefa atsona amin'ny anarana izy dia tsy mamaly rehefa any am-pianarana izy tsy mahay mifandray amin'ny ankizy mitokatokana mety eo ihany koa hoe ao anatin'ny fampianarana izy tsy maharaka mety misy zavatra tsy azony mety mampiseho ihany koa izy hoe sahirana ny izy ara-pihetsepo mety hoe mikorotana izy dia reny rehetrarehetra reny zany marika ahafahantsika ohatrany hoe karazana jery voalohany ahafahantsika mahafantatra hoe mety ho zaza hafakely ny zanakitsika fa ny tena mateny an'izay moa zany dia tsy maintsy hoe manatona dokotera foana izany hoe manatona pédopsychiatre pédiatre ihany koa dia ireo moa zany miorienté rehefa avy eo hoe mila mandeha psychologue ve na mandeha arakaraka le zavatra mitranga zany miorienté anazy avy eo antony manokana ve misy azy hoe manahoana mahatonga an'izay zaza hafakely izay eny itsika moa zany manabe to satry hoe ho lavirary araka ny tokony ho izy ny zanaky ny ray aman-dreny rehetrarehetra fa rehefa misy ohatran'ireny foana dia raisina araka ny zava-misy ihany koa izy ny antony manokana ve misy azonareo fampizarana iny mahatonga an'ireny ara-boajanahary sa hoe manahoana sy manahoana no mahatonga an'izay hoe anana toetena hafakely izay ny zaza anankiray io moa zany raha ataontsika hoe moramora kokoa filaza azy ny saintsika olombelona samihafa daholo samihafa ny fitombony samihafa ny fivoarana dia ao anatin'izay samihafana izay no mipetraka ny ankizy zaza hafakely izany hoe ny fomba fandraisan'izy ireo fampianarana fifandraisany amin'ny manodidina dia tena hoe hafa amin'ny olona rehetrarehetra mihitsy izany hoe raha ohatra hoe ampianarintsika amina ataontsika hoe système normal izy zany dia mety hoe sarotra mandray an'le izy fa misy zavatra fampianarana manokana izay tena hoe mety aminy raha amin'izay fotoana izay no anaovantsika azy dia tafiditra kokoa dia izay moa zany mahatonga antsika hoe miteny hoe ara-boajanahary le izy satria izay fahasamihafan'ny saintsika izay no mahatonga an'le izy hoe izay ara-boajanahary izay kolo mananambara
Ray aman-dreny manokana moa zany maro mihitsy manontany mahita an'ilay zaza hoe efa inona natonga azy ohatra izao indrindra moa tsika malagasy misy an'izay finonompoana kely izay hoe famisaviana ny zavatra tsy nety natao dia ray aman-dreny manokana aloha za koa mahatsapa hoe ara-boajanahary ilay izy tena tsy misy antony tsy misy zavatra manokana hitanao hoe nahatonga an'ilay izy raha ny fikarohana moa any ivelany efa mandeha ny resaka rehetra hoe tsy fampiana oxygène teo am-piterahana ve misy gène ny ray aman-dreny ve fa hatreto zany tena valy tenin'izay fanontaniana izay dia mbola tsy misy valiny manokana mihitsy tena mbola tsy misy antony manokana fandarantsika hoe fibeazana miaina somity dia mampita an'izay lafiny fanabeazana izay foana moa zany ato anatin'ny fandarana antom-pisiny fandarana ngeza be dia io ny teo ikolo teo ny teny an'ilay hoe antony anankiray antony iray ngeza be nananganana ny association havana hoe resy lahatra fa mila fanabeazana manokana resy lahatra ny ray aman-dreny fa mila fanabeazana toerana manokana ireny zaza hafa kely ireny eny anivon'ny fiarahamonina izy ireny ve raha ohatra hoe tsy amin'ny association havana ohatra afaka mivelatra afaka miaina afaka mibeazina eny anivon'ny sekoly hafa toy ny zaza rehetrarehetra ihany sa manahoana sy manahoana amin'ny lafin'izay io moa zany arakaraka le fahasarotana atrehan'ilay ankizy misy zao karazana ankizy tena hoe na mianatra amin'ny fibeazana ho an'ny olona rehetra dia vitany ihany miatrika an'ilay izy fa mila olona izy zany manampy azy miatrika an'izay na mila système ohatra hoe AVS auxiliaire de vie scolaire manao an'le ohatrany hoe karazana tetezana aminy sy amin'ilay fampianarana fa misy kosa nefany ankizy izay tena hoe tsy maintsy any amin'ny toerana natokana ho azy dia ao anatin'izay fotoan'izay zany ilay toeram-pibeazana mihitsy no namboariny mba hifanaraka amin'izay zavatra ilainy efa somary nampatsiahy kely ihany nareo teo hoe ny ray aman-dreny tsy tadidiko le satria teneniko teo fa ialana tsiny raha te hiditra manokana raha ohatra hoe ny zaza anankiray tiana hiditra manokana ao amin'ny mba ho feno zany le fanabeazana azy ahoana ny tokony atao mba ahafahana miditra ao amin'ny ny association havana satria izay foana moa nitanjona amin'le izy hoe ahoana moa zany mba ho feno le fanabeazana ny olona mila traika zay le saika ho anontaniako teo hoe mila traika amin'ny lafin'ny fanabeazana ve mila traikefany manokana izy ireny fa hoe nareo moa zany zay le isika teneniko teo misy ihany koa hoe ianao teo anteny hoe olona vahoafana manokana ny ao aminareo mandray an'le zaza raha ny anivon'ny fiarahamonina eny ihany koa ve tsy voatery an'izay fifanana manokan'izay daholo ny olona nefa afaka manabe an'ireny ankizy ireny ve misy ihany koa nefa fomba fijery apetraka amin'ny fiarahamonina hoe rehefa ohatran'izao dia ahilikilika ohatra ny zaza sy ny sisa manahoana sy manahoana araky ny andram-piainana izay iainanareo na tsapanareo na eo anivon'ny association na iny anivon'ny fiarahamonina eny sarotsarotra aloha le izy satria arak'izay amin'ny association izay ny mpanabe rehetra dia efa voahofana manokana ho an'izay toe-tenan'ilay ankizy izay dia na ny zavatra ianaran'ilay ankizy ao zany efa tafiditra ao daholo ny zavatra rehetra tokony ilainy amin'ny fomba fitenenana na hoe ny orthophonie ny fomba fihetsepo ny rehetra fitazoman'ny fihetsepo dia efa fantatr'ireo mpanabe ireo daholo ny momba an'izay ny fanaovana art thérapie zany zao ilain'ilay ankizy dia efa tafiditra ao anatin'ilay association daholo ny zavatra ianaran'ilay ankizy ao dia sarotsarotra ny ampitan'izay ny amin'ny fiarahamonina satria na ao anatin'ny fianakaviana anankiray ary na samy ao an-trano ao manana zaza hafa kely ny ao an-trano dia ilay hitany maso ihany zany no takany hoe tena sarotra be miara-miaina amin'ity olona ity
dia le eto amintsika moa zany indrindrandrindra eto Madagasikara mbola tsy mahafantatra tsara momba ireny zaza hafakely ireny dia tena sarotra ny mampianatra azy ireo ny tahaka izao no fomba tokony andraisanareo an'ilay ankizy na ilay olona. Anapiko an'izay hoe izay moa zany mbola ady mbola atao eo anivon'ny fiarahamonina satria ny fiarahamonina matetika mandray an'izy ireny hoe satria izy hafakely dia tsy mifanaraka aminay dia alao ahilika fa nefany reny ankizy ireny tena hoe manana ny anitry no azy ihany koa manana ny zavatra tena hoe mampiavaka azy ary rehefa tena atosika izy tena mivoaka ny potentiel ny rehetrarehetra dia izay zany hoe mahatonga ny centre hoe mandray an'izy ireo sy ny hoe niofana manokana ny mpanabe ao mba ahafahany zareo hanana an'izay hoe fahaleovan-tena izay eo amin'ny nivon'ny fahampianarana. Autonomie moa zany ny tena tanjona ao anatin'ny association dia izay tanjona izay no mihodina amin'izay tanjona izay daholo ilay fampianarana rehetrarehetra. Fampianarana amin'izay fotoana izay ataoko hoe fantaniko teo moa zany le nisy le hoe manahoana aloha ny aleo aloha zay no tiako varitika kely manahoana ny ahafahana mandefa na te hiditra manokana andefa ny ankizy ho membre ao anatin'ny association na tiana ho beazinao torohevitra ho metsika ny ray aman-dreny satria ataoko fa feno kokoa izy ao anatinareo dia tohizatsika amin'ny partage hafa fifampizarana hafa izy rehefa avy eo ohatrany tiako ampahafantarina kely ampiaino hoe ohatr'izao ny critère manokana raha te andefa zaza hianatra hiato aminay na beazina ato amin'ny association hafa. Efa voateniko teo moa momba n'ilay taonany ankizy aloha zany 12 taona miakatra no raisin'ny association havana dia ny ankoatr'izay tsy misy hoe fepetra manokana fa ny trouble rehetra voateny teo fomba famakiana teny fanoratana autistique fa zany hoe trouble légère koa le izy aloha satria misy amin'izy ireny tena sarotsarotra na dia hoe ao anatin'ilay centre voatokana amin'izay ary dia hoe tsy mety misy tsy voafehy dia manantona aloha eny Amboditsiry no misy anay eo amin'ny rond-point Andranomebevava dia somary miverina miakatra kely ao Amboditsiry eo misy plaque be association havanao dia afaka manantonao ny ray aman-dreny miaraka amin'ilay zaza misy responsable mandray ao dia mifampiresaka momba n'ilay zaza rehetra mandinika an'ilay zaza eo dia raha mahafeno an'izay fipetra izay dia afaka miditra ao amin'ny centre havana ny fanabeazana ao moa zany araka ohatra ny sekoly rehetra misy ny saram-pianarana sy ny rehetrarehetra dia raha mahafeno an'izay fipetra rehetra izay dia raisin'ny association havana. Raha ao amin'ny association havana izy manana fanabeazana manokana fa raha amin'ny sekoly hafa ataoko hoe afaka mianatra any amin'ny sekoly hafa ihany koa ny zaza hafakely fa amin'izay fotoana izay amin'izay lafin'izay manahoana ny torohevitra afaka hometsika ny sekoly hafa ataoko ny zaza hafakely afaka mivelatra tsara mihitsy ihany koa na dia tsy voatery manana izay traikefa manokana ny fanabeazana azy izay ary ny sekoly mpanabeazana sy ampanabeazana hafa manahoana sy manahoana ny afaka ifampizarana amin'izay. Betsabetsaka ihany moa amin'izao ny resaka hoe école inclusive zany hoe sekoly anankiray izy manaraka ny programme-mpanjakana fa manana kilasy izy natokana ho an'ireo zaza hafakely ireo zany ao anatin'io kilasy io zany tena izay fahasamihafana izay mihitsy no raisiny zareo dia iny no atosiko zareo ampiasainy zareo mba hahafahan'ilay fampianarana miditra. Misy ihany koa nefany ny sekoly sasany izay efa niteneniko teo moa zany hoe afaka mandray auxiliaire de vie izy zany hoe ohatra hoe ilay ankizy zao manana trouble na ataontsika hoe dyslexie ohatra dia sarotra aminy amin'ny voalohany indrindrandrindra sarotra aminy mamaky teny dia amin'izay lafin'izay le auxiliaire de vie zany mampiditra anazy tsikelikely manampy anazy manaraka ny rythmany lasa ohatrany hoe karazana transition kely izy amin'ilay mpampianatra sy le zaza mba hahafahan'ilay zaza maharaka n'ilay programme dia le zavatra ataon'ilay ankizy amin'izay amin'ny rythmany fa
le programma ihany no ampiasainao anatin'ny fampianarana fa raha hoe mitoro-hevitra ho an'ny ray aman-dreny a dia tsara foana aloha mandeha mijery pédopsychiatre voalohany indrindra satria amin'ny alalan'izay no ahafahany mahafantatra hoe inona mety kokoa amin'ilay zanany hoe mandeha anatina école inclusive ve sa ve hoe misy AVS manaraka azy ve sa ve hoe tena hoe classe inclusive ao anatina école tsotra dia arakarak'izay no ahafahany hoe mivelatra ataoko azo antenaina tsara ny fivelaran'ny zaza na dia misy hoe fahatarana kely ary raha vao be araka ny tokony izy afaka mivelatra amin'ny maha olombelona fiano azy ihany koa tena izay mihitsy zavatra teneniko matetika moa zany hoe ireo zaza ireo tena mety hoe sarotsarotra ny fifandraisany aman'olona fa nefa ny tena mana-talenta be dia be ao amin'ny association zao tena ankizy hita hoe izy tsy nandalo hoe terminal tsy nandalo hoe resaka matematika goavagoavana reny fa nomena ordinateur izy dia navita manao resaka montage vidéo navita manao resaka codage dia teo zay tena gaga hoe tena mana-talenta rehetra zaza rehetra fa mila atosika ampifandraisitra amin'izay tonga dia hoe mihady manana talenta ny zaza fa mila atosika dia hitodika any amin'ny ray aman-dreny manokana tsy voatery hoe mieny tsika moa zany fampizarety fa afaka mitodika makany amin'ny ray aman-dreny mpiaino ihany koa matetika mantsy rehefa sendra nyreny hoe zaza hafa kely reny indrindra hoe voateraka dia ataoko fa marary ny saina hoe ohatra n'izao ve ny zanako ahoana ny anabeazana ity torohevitra avy amintsika mba ialana amin'izay hoe ataoko hoe mety misy rary-tsaina angamba ao anatin'izay fotoan'izay hoe zanako ohatran'izao malahelo izy sy ny sisa fifampizarantsika hoe ahoana ny ialana amin'izay zavatra izay mba tena anabeazana le zaza hoe io ny eo dia beazina araky ny lalana hitondrana azy izy mba hivelatra araky ny maha olona fiaino azy ialana amin'ilay hoe marary na fanilitiliana ny fiarahamonina na mety fiarahamonina misy ihany koa no anenjika na hoe ny ray aman-dreny menatra hoe manana n'ity zaza hafakely tia sy ny sisa manahoana sy manahoana raha araky ny andram-piainana iainanareo mpisehatra eo anivon'ny fanabeazana zaza hafakely sy ao anatin'ny association avana le zaza moa zany raha ho alay manokana ray aman-dreny dia amin'ny voalohany aloha izy zany tsy hitanao mihitsy hoe ankizy hafakely hatramin'ny faharoa taonany eo zany tsy hita mihitsy ny fahasamihafany fa manomboka amin'ny faharoa taona eo amin'izay zany le signe d'alerte tenen'ny psychologue teo hoe tsy mitodika rehefa etsona amin'ny anarany tsy mamaly rehefa resahana dia eo zany le ray aman-dreny vao manomboka mipanika zany dia hoe tena misy olana ity zazy ity dia ho anay manokana aloha zany ataoko hoe nandrihitra n'iny fahazazana iny dia mitotototo mandeha mamonjy ny orthophonie ny pédopsychiatre ny mpanotra ny sisisa dia izy zao ninay manokana efa amin'ilay taona adolantsedo izay dia no anay ray aman-dreny manokana zany zao zay efa ao anatin'ilay stadin'ilay hoe efa niolona efa tena hoe io zazy io efa ohatran'io izy namen'Andriamanitra anao dia tiavina araka an'izay le zaza zany tsy atao hoe olana ho anao le izy fa fanohatra amin'izay raha hoe fahasoavana ara le izy dia rehefa raisinao ohatr'izay le izy dia tsy tonga amin'izay teneninao izay hoe vaksaina ianao hoe fa manino ty zanako ty no ohatr'izao dia hoe dia tsy hisy fanantenana azy hoe amin'ity fiarahamonina ty dia ohatr'izao foana hoe le zaza dia izay zany torohevitrako amin'ny ray aman-dreny rehetra mandalo ihany io ianao le mbola mivaky loha ataoko ahoana ty zazy ty io fa rehefa raisinao ampinoana le sedra lalovanao zany ninay moa zany dia izay hoe ama kristiana dia raisina ampinoana le izy misy an'izay teny zay ao anatin'ny baiboly ao hoe inona ny antony natonga an'ilay jamba moa tamin'izay raha tsy diso hoe nisy fahotany ray aman-dreny ve natonga azy tahaka izao dia navaliny Jesosy moa tamin'izay hoe
anehoana ny voninahitran'andriamanitra no mahatonga azy tahaka izao tsy fahotany ray aman-dreny nena fa anehoana ny voninahitran'andriamanitra dia ho anay manokana ray aman-dreny zany dia raisinay ohatr'izay le izy dia izy efa dolan-tseto izao zany dia lasa ohatran'ny hoe fahasoavana ho anay akory ary le izy engany mba ohatr'izay daholo ny ray aman-dreny hay miatrika an'ilay le hoe izao ny zaza efa soavana anapikely an'izay hoe be dia be ny ray aman-dreny mety mahatsapa hoe mavesatra be ilay zavatra mitranga indrindraindrindra moa an'ny ankizy izay tena hoe ataontsika hoe mavesatra le ny autisme moa zany no tena misy an'izay point zay hoe mahatsapa ny ray aman-dreny hoe mikorotana be izy manao crise foana izy tsy hita mihitsy izay atao aminy fa zavatra anankiray tena hoe entiko ampaherezana antsika ray aman-dreny hoe izay mihitsy mandalo le izy fa rehefa mifanampy ihany koa ny ray aman-dreny samy ray aman-dreny izany hoe misy an'ireny ohatrany hoe karazana instance ireny ohatra hoe ny autisme Madagasikara, autisme fédération, ireo karazana be dia be moa zany ny projet amin'izao mitsangana izay tena hoe manome lanjany resaka autisme, resaka zaza hafakely rehetrarehetra dia afaka manatona an'ireny instance ireny ireny tsina manana ohatrany hoe karazana programa tena natokana ho an'ny ray aman-dreny ihany koa dia ahafahana sady hoe mahafantatra bebe kokoa momba ny zanakitsika no ahafahana koa hoe mahazo androtraka hoe raha ohatra hoe manao crise izy ohatra amin'ity fotoana ity dia ohatr'izao no ahafahana igerenana azy ahafahana ihany koa hoe raha misy an'izao ny besoiny dia ohatr'izao no ahafahana malinana azy dia eo ihany koa hoe mifampiaino ihany koa zany ny ao an-trano mifampiaino sy manome lanjan'le hoe mifanohana fa tena iny ny zavatra tena azoko atao hoe important be indrindra dia hitoditra kely any amin'ny fiarahamonina za hoe inona ny torohevitra azotsika omena azy ireo mba manana fomba fijery mitovy zany tsika hoe ny zaza hafa kely dia manana zoa manana fahamendriana manana zoa hitovy amin'ny hafa olona manana talenta araka ny tenentsika teo manana ny fahaiza manao sy ny sisa dia nefa misy ihany indraindray ny aniva fiarahamonina eny tondrotondro maso izay mahatonga le enatra ny zaza hafa kely indraindray mahatsapa tena hoe vohilikely dia tsy miaraka ny lalao amin'ny hafa nasalazana ny ray aman-dreny mety isy ihany koa zay engany mba le araka ny tenen'ny kolo teo hoe zay mahatsapa fahasoavana amin'izao fotoana izao fa tsika moa zany fanabeazana miainatra mity foana eto amin'ity fandaharana ity mba ahafahan'ny fiarahamonina miaina sy mity araka ny tokony ho izy miaraka amin'ireny zaza hafa kely ireny torohevitra omentsika azy ireo zavatra hitako hoe tena ilain'ireny zaza ireny tena hoe empathie moa zany izy amin'ny teny frantsay izany hoe fahaizantsika mipetraka amin'ny toerana olombelona ihany izy ireny tsy hoe satria izy hafa kely dia dikan'izany tsy mitovy amintsika ny sainy dia hoe dikan'izany koa izy zany tsy olombelona fa olombelona ihany zareo dia mila raisintsika arak'izay maha olombelona anazy zay hoe mendrika ny anatra izy mendrika ny velatra izy mendrika ny aina tsara mihitsy izy dia raha voajerentsika amin'izay maso zay dia moramora kokoa mandray azy ireny ary mora kokoa amin'ny fiarahamonina avy eo mahita hoe ay tena misy potentiel ty zazy ty fa izay fahananantsika empathie zay zany mbola ady le izy fa volena tsikelikely dia afaka atomboka amin'ny tsirairay efa anisan'ny fanentanana angezabe zao fandaharantsika androan'izao anampiana an'izay moa zany dia tiako tsindrina manokana indrindrandrindra ny eto amintsika eto Madagasikara moa zany ny fiarahamonina mbola tsy izay teneko izay tsy mahafantatra momba n'ireny zaza hafa kely ireny mbola lavidavitra ny ezaka ataony ny mpanentana rehetra amin'ireny association ny autisme Madagasikara ireny mo fanentanana ampahafantarana ny tena toe-tena n'ireny zaza ireny satria raha eny amin'ny fiarahamonina moa zany dia ho antsika zany dia amin'ny fiteny mahazatra ialako tsiny dia ohatra hoe zaza adala zany fitenjareo anazy dia izay zany mila fanentanana bebe kokoa avy amin'ny fanjakana sy ny rehetrarehetra anampiana izay fiovà toe-tsaina eto amin'ny fiarahamonina malagasy zay
ie tsika moa zany voe maro be koa ihany koa no tena ampitaina fa voafetrany ora ihany tsika ataoko efa maro dia maro zay efa fifampizaratsika izay fa ho atevenitsika amin'ny fifampizarana miaraka amin'ny piaino dia ndetsika hiditra amin'ny tapany faharoan'ny fandarana namana Bruno sy tsika fiokirakely foy aloha. Hiditra amin'ny tapany faharoan'ny fandarana isika averiko kely ilay lohahevitra hoe ny zaza hafakely sy ny fanabeazana azy afaka miditra amin'ny vatana aty aminay anareo amin'ny laharana 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ie ndao raha isika avy hatrany ny namantsika miaraba tompoko tafiditra ianao raha isina avy hatrany miaraba tompoko afaka miverina miantso rehefa avy eo fa lasa agnambanisy namana Bruno ny SMS averiko kely laharana 020 033 08 850 02 zaza hafakely sy ny fanabeazana azy no lohahevitra ifampizarantsika androany ozy ny namatsika ato hoe salame ny zanako ozy tsy mba mandray ny hevitry ny hafa raha mba tenenina dia mivazavaza ao anatin'ilay hoe hafakely ve izy arakaraka n'ilay taona angambana afaka hitenenantsika an'izay fa ny tsara tena hoe manantona pédopsychiatre foana satria maromaro ireo zavatra mety hitranga mety hoe io zao mety hoe fitrangana anankiray fotsiny fa raha any amin'ny pédopsychiatre ny tena mahita ny hoe zao avy le zavatra ao ambadika izay izy mivazavaza zay dia iny no ahafahantsika amin'ny teny ao anatin'ilay hafakely ve izy sa tsy fa manantona zany tena ilaina amin'izay salama tompoko mampalahelo ny ray aman-dreny mitaizany reny fa mahatsiaro sahirana nefa tsy maintsy atao fa antena araka le nitenen'ny kolo teo hoe rehefa raisina arak'izay le izy hoe fahasoavana dia hainy miatrika azy rehefa avy eo amin'ny maray aman-dreny anao ngamba amin'izay fotoana izay ohatra ny tiako afaka mijoro vavolombelona ety ihany koa azo lazaina hoe mampalahelo moa zany le izy ho an'ny olona mijery fa rehefa hainao miatrika anazy amin'ny finoana dia tsy mampalahelo le izy afaka miaina afaka miara-miaina amin'ny olona rehetra izay misy ihany koa ma tsy le fanentanana hoe fanabeazana miaina sy mitira misy an'ireny fahasamihafana amin'ny zaza ireny ary dia ireny afaka tsy hoe afaka fa tena izay mihitsy hoe afaka miara-miaina amin'ny olona rehetrarehetra mitovy zo amin'ny olona rehetrarehetra ivelatra amin'ny maha olona fiaino azy isitraka ny zo sy ny karazana zo rehetrarehetra mbola marobe moa zany lohahevitra hafa indray fa mitovy amin'ny olona rehetrarehetra izy na dia manana fahasamihafana kely ary mendrika ajaina amin'ny maha olombelona fiaino azy ihany koa salama tompoko mba atoroy izay tokony atao fa tsy mety ala amin'le tokantrano maso mihitsy le vadiko zany hoe tsy mety soratra sy mariazy Natalia tia moa zany efa somary nivoaka kely any amin'ilay lohahevitra fa nivakiana ihany ny SMS anao hoe ahoana ny tokony atao fa tsy mety miala amin'ny tokantrano maso torohevitra zay hoe ny voalohany raha hiditra any amin'ny sakramentany mariazy indrindraindrindra dia tsara manatona mifampiresaka mpivady dia manatona ny tompona ndraiky sy ny anivon'ny fiangonana zay amin'ny finoana misy anao mifampiresaka hoe ahoana ny tokony atao fa voalohany aloha ianareo roa mihitsy ny mpivady eo tokantrano no tsara mifandresy lahatra hoe ahoana ny tokony ataontsika mba hialana amin'izay resaka tokantrano maso zay rehefa avy mifampiresaka nareo dia manatona mifandresy lahatra mifandresy lahatra rehefa samy tafiditra resin'ny fitiavana dia manatona ny tompona ndraiky sy ny anivon'ny
fiangonana zay ngamba torohevitra afaka homena ny tsara indrindra dia manatona tsara ihany koa hoe manatona tena zay mihitsy hoe manatona an'ireny tompona andraikitra ireny maka torohevitra ahoana ny tokony atao na saina mifampiresaka amin'ireny olo ireny mihitsy ihany koa ny vadinao zay ngambany amin'iny. Salama tompoko zaho izy mpampianatra amin'ny sekoly katolika dia misy mpianatra tia tory foana ao an-tsekoly ka mitarika tsy fahaizana mihitsy sokady zaza hafa kely ve zay. Zay le teneniko tao be dia be le zavatra afaka jerena. Indraindray tsika manko variana amin'le zavatra fisehoany aty ivelany fa tsy voajerintsika hoe inona ny antony mety mampatonga anazy hoe lasa matory foana. Indraindray mety hoe tsy fahakamoana le izy fa indraindray mety misy zavatra mitranga ao anatiny ao izay mila hoe ananantsika mpanabe arahantsika mpanabe maso zany. Dia tsy afaka ny teny aloha zany hoe anatin'ny zaza hafa kely sa tsy fa izay hoe arahana maso izy ary antanina mihitsy izy hoe fa inona ny antony, inona ny olana. Izay koa moa zany ny tena zavatra manadanja be ho an'ny mpanabe hoe mila ifampiresahana ny ankizy araka n'izay tratra moa zany. Fa indraindray tsika variana be dia mieritreritra hoe tonga dia asiantsika diagnostika hoe zaza hafa kely na tsy izy. Fa zay hoe mifampiresaka foana aloha dia rehefa vita ny fifampiresahana dia eo mahita hoe mila resahana amin'ny ray aman-dreny ve dia ny ray aman-dreny no maka ny andraikiny amin'izay fotoana izay. Ie zay misy ihany koa hoe tsara le na eo ny fifampiresahana amin'ny mpanabe sy ny ankizy beazana ny mpianatra zany fa tokony jerena ihany koa ny fifampiresahana eo anivon'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra jerena hoe na matory lava ohatra le zaza ao an-tsekoly indraindray misy antony manokana avy ny anivon'ny fianakaviana ohatra efa manino izy tsy matory rehefa alina tsy fantatra zay zava-misy eo anivon'ny tokantrano any dia any am-pianarana izy vao reraky ny torimaso dia midaboka ho azy ny kipo ho azy ny masony rehefa avy eo zay le hoe tokony mila fifampiresahana eo anivon'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra marobe moa zany ny anton'ireny fa le fifampiresahana foana ihany tokony hoe omena lanja fana mijery akaiky hoe inona ilay antony manokana mahatonga an'izay ny araka ny tenen'ny minjeo teo ihany koa le hoe tsy afaka tonga dia varitana eo ny hoe zaza hafa kely ty fa mila fanatonana fijerena manokana. Ie salama mahafinaritra ny fandaharana tena manabe ny fiarahamonina makasitraka dia Michel avy any Ankeny eny Antsimo ny tasy ianao mandefa ny afatra misaotra anao avy any misaotra anao Mikael avy any Ankeny eny any mampamangy any Ankeny eny any. Salama RDB misy zaza mitomany lava dia voatenenina izy dia misento lava avela anara-po nefa izy mampalahelo ohatrany hoe fahazarana sy mampahazo aina. Misento lava mitomany lava dia mitomany lava dia rehefa tenenina dia misento lava. Ina ny azontsika malina kely an'izay SMS ny namantsika izay. Io moa zany ohatran'le resaka torimaso tao ihany le izy mila jerena hoe inona ny antony. Matoa ny ankizy tsy inona maneho fihetsem-po ohatr'izay matoa izy misy fihetsika ohatr'izay asehony dia misy antony ao fa anjarantsika lehibe no miezaka mifampiresaka aminy tady an'le hoe inona le antony zany zavatra rehetrarehetra zany. Rehefa hita le antony dia moramora kokoa mamaha an'le olana. Zay. Anapiko kely an'izay ngamba misy le resaka torimaso, misy le resaka fo moa zany le hoe misentosento tsy azo tenena. Dia fanentanana kely fotsiny amintsika ray aman-dreny amin'ny resaka fijerevana écran satria ataoko hoe misy ifandraisany be le izy. Ny olo le torimaso zany mety hoe diso mijery écran amin'ny alina ohatra le zaza dia lasa matory any an-tsekoly dia eo amin'le raha vao tenenina dia mitabataba misentosento mitomany be dia tafiditra ao anatin'izay koa ny fijerevana écran satria lasa tsy mahafehy fihetsem-po ny zaza vokatry ny fijerena écran ela loatra. Salama
manana zaza kambana miravavy efa taona sy tapany za sao dia mba zaza hafakely zareo satria any am-pianarana resaka amin'ny teny amin'ny vava mahay any am-pianarana resaka amin'ny teny amin'ny vava mahay fa any anaty tapaka moa zany ny SMS angamba raha raintsika ny logika an'ilay izy dia hoe any anaty vava izy mahay fa rehefa manoratra izy mety eo ie kambana miravavy hony izy ny am-pianarana izy mahay amin'ny vava fa dia tapaka le SMS sady finafinaitsika le izy teo le famaritana le hafakely mihitsy zany lasa ohatra raisitsika ray aman-dreny hoe vao misy olana ve le zaza dia hafakely nefa mety tsy voatery zay le izy mety olana mora vahaina kely le izy hoe tsy fahampiana fanaovana ohatra hoe écriture ve lecture zavatra ohatr'izay fotsiny dia mety efa mahavoavahan'izay olana zay fa tsara foana ihany mifampiresaka amin'ny mpanabe jerena hoe manahoana izy eny efa ataoko mahafaharan'ny ray aman-dreny mahafantatra an'izany hoe any am-pianarana izy rehefa ohatran'izao efa misy fifampiresahana ihany fa tsara jerena miaraka foana ihany hoe ahoana ny vahaolana azo aroso amin'izay fanabeazana azy zay mba tsy handringa miarahaba tompoko tafiditra ianao raisinay avy hatrany a afaka miverina ianao rehefa avefa raisinay ampitiavana foana 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny afahana miantso mivantana aza misalasala atsika miaraka ny fanabeazana ny zanako lahy kely a 3 taona tena misetrasetra be maditra kely tsy mandray anatra mihitsy dia lasa maty kapoka be mamono ankizy any am-pianarana zaza hafa kely ve izy dia ny tena sahirana dia izay moa zany ny SMS amaliko an'izay mitovitovy ihany moa zany le valin'le zavatra rehetra teo matony ankizy misy fihetsika ohatr'izay dia tena hoe misy antony ary ilaina ny fifampiresahana na ny ankizy 3 taona aza tsika mety mieritreritra hoe tsika lehibe dia tsika mahatakatra zavatra bebe kokoa aminy dia dikan'izany tsy afaka resahana izy fa na ny ankizy 3 taona raha tena afaka ifampiresahana dia rehefa miresaka aminy tsara kokoa hoe ohatrany hoe matitra kokoa zany ianao no miteny fa tsy misy fahasiana ao anatin'le izy satria raha vao miakatra izy ohatra hoe tezitra izy dia tonga dia maditra be izy dia tsika koa miakatra dia normal be tsy mifandray tsy mifanojo zany le resaka satria ianao miakatra ianao zany tonga dia mikapoka izy koa miakatra izy tsy handray an'le zavatra tianao atongavana mihitsy nefa ny tianao atongavana hoe mila milamina ianao mila kalma ianao dia amin'izay fotoana izay tsaratsara kokoa hoe le fifampiresahana tsotra milamina nefa entitra no hitondrana anazy zany hoe miresaka aminy ianao miezaka ianao raha miakatra izy dia ianao miezaka midina dia amin'izay fotoana izay azony kokoa hoe ay tsy mila mitabataba tsy mila misetrasetra tsy mila manao an'izao fa misy zavatra tiana ampitaina amiko afaka ampitaiko amin'ny fomba milamina ihany koa ny avy aty amiko tsy haiko hoe nisy namana nisy tapaka ve ty izy ty namana Bruno ny SMS fa ozy izy ny namantsika ato hoe dia mitsamboatra tapoka izy ohatrany hoe misy manaitra nefa tsisy manaitra akory dia very foana ny rano sotroiny mety ho hitantsika eo ihany ny toyan'ny SMS rehefa avy eo fa resaka fahatairana moa zany eto raha misotro rano izy dia very zay ny votoatin-kevitra ao anatin'ilay efatra SMS fanehoan-kevitra tonga moa zany fahatairana tafiditra ao anatin'ny mety tsy voateriny rehetrarehetra tsy zaza tsika mantsy le mieritreritra foana hoe mety zay le loha hevitra hoe zaza hafa kely dia vao mahita hoe ohatran'izao zany le zaza dia eritreretintsika hoe tafiditra ao anatin'le izy ve ampifandraisitsika amin'ilay loha hevitra fa ny olona rehetrarehetra tsy voatery hoe rehefa taitrana ny olona dehibe ary ny misy an'izay fahatairana zay rehefa tonga na hoe dia zay le mila lanjalanjaina hoe fatarina manokana ny atao hoe
tsy voatery tonga dia hoe ihany amin'ilay zaza hafakely na dia zay ary lay loha hevitritsika androany fa efa nisy moa zany ny fampafatarana ty hoe ohatra zao ny atao raha sendran'izay ka fanandrify amin'izay loha hevitra ny fampizarantsika izay ny fanabeazana ny zaza nynivon'ny tokantrano misy atsika azy ihany. Salama tompoko ny zanako 13 taona dia kizitina be tsy azo resana mihitsy sady ty mitoka-monina fa izy tena mahay any am-pianarana. Io koa moa zany le hoe 13 taona 13 taona zany tena miditra ao anatin'ny tony ny taona an'adolantseto mihitsy zany hoe tsy azo lavina koa zay point zay sao dia hoe tsy voatery hoe zaza hafakely izy fa sao dia hoe miditra ao anatin'io faziny fiainan'io mihitsy izy dia zay koa mila jerentsika. Ie eto ihany koa efa anisan'ny teboka angeza be mahatsara anazy le hoe rehefa any am-pianarana mahay izy maharaka tsara ny tokony zavatra rehetrarehetra matoy zany mahay any am-pianarana dia maharay araka ny tokony ho izy ny zavatra ampitaina aminy dia mila rehefa ny tokantrano dia zana lanjalajaina arak'izay satria matoy izy mahay dia arak'izay hoe afaka manana fahafahana tanteraka mandray izay zavatra ampitainy sy ny sisa izy dia tsika ray aman-dreny no miezaka amin'iteny mafanaraka hoe ahoana ny anabeazana ity zazy ity ny vahaolana tsara indrindra dia hoe miezaka mifampiresaka amin'ny foana ihany manatona fa tsisy tsy vitany fampiresahana foana io zay moa zany fa ny fanabeazana zany dia ohatra zao dia anisan'ny fanambongeza foana ihany fa resahana izy ity mora fa zay akory tsy midika hoe ivarilavina ho kivy manoloana an'ireny fanamby atrehantsika ny anivan'ny fanabeazan'ireny dia izay anampikely an'izay fotsiny hoe tena izay mihitsy hoe fifampiresahana no tena fototry ny fifandraisana dia na izy mitokatokana iny ary mety hoe misy ao anatin'ny fifampiresahana no ahitana ny tena antony sy hamahana an'ilay olana. Ie ozy ny namatsika ato hoe vaomaly mihitsy nisy zaza autiste niaraka ny lahatra taminay ho ao amin'ny dokotera dia nalefanay aloha izy fa nampalahelo be mihitsy nalefanay aloha izy fa nampalahelo be tsy nipetraka mihitsy nanao krizy. Toetra ny ankizy hafakely mihitsy izay tsy mahandro izay raha vao miandry ela kely amin'ireny salle d'attente na zavatra ohatr'ireny dia mila miomba antsika ray aman-dreny mitondra zavatra nalany andro kely eo tsy haiko ohatrany hoe fanaovany coloriage na zavatra ohatr'izay dia mba mahandry izy mba mitovy amin'ny ankizy rehetra ihany. Ie salama zanabady dia za manambady dia mikohaka ahoana hoana izy zany aleo soloantsika ty SMS ty namana prino ny zaza hafakely ve tsy maintsy manana an'le endrika eo amin'ny tarehy mitovitovy reny sa misy hoe manana ny endriny manokana tsy haiko azonareo ve ilay endrika tiako ampitaina ozy averiko kely ozy ty hoe ny zaza hafakely ve tsy maintsy manana an'le endrika amin'ny tarehy mitovitovy reny. Tsy misy hamantarana anazy mihitsy avy-tsy ivelany ny zaza hafakely tena ankizy manana toe-batana normal ohatra ny olona rehetrarehetra ny zaza hafakely ny namanokana moa zay hoe ohatr'izay tsy manana olona au contraire izy matanjaka be mihitsy fa ilay tia nitendena amin'ilay endrika mitovitovy angamba ny ankizy trisomika ny fiatsahan'ireny. Fa amin'ny lafin'indray na ny trisomie raha ny tafiditra anatin'ny hoe zaza hafakely fa le famaritana ilay zaza hafakely mihitsy angamba tsy dia tena azon'ny olona loatra. Ataoko simple kokoa angamba le izy ny atao hoe zaza hafakely zany zaza manana fitombona sy fivelarana ara-tsaina tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Zany hoe hitanao zany izy hoe ohatra hoe ny
ny incompréhension ohatra ny fahazahoana zavatra izy tsy dia tena mahafo loatra ny any amin'ny famakian-teny izy tsy dia tena mahafo loatra tokatokana misy fotoana somary rehefa misy zavatra tsy azony dia tonga dia misy crise d'angoisse tampotampoka na misy crise mihitsy raha ohatra ny hoe lazaintsika hoe manao caprice izy indraindray fa izay zavatra izay moa zany tena hoe any amin'ny dokotera foana mahafantatra hoe tena izy tokoa ve izy sa tsy izy satria ireny tena famantarana avy aty ivelany ihany fa ny dokotera zany no afaka mametraka an'izay diagnostic izay dia izay mahatonga ny amin'ny teny hoe tsara manantona foana ihany aloha ozany namasika eto hoe ny zanako re tena tsy nahitako hoe ditrana dia tamin'ny adolatsentony aza 20 taona izy amin'izao hafakely ve izy ianao zany dia efa niteny eto hoe tsy nahitako ditra mihitsy izy nankely a rehefa 20 taona izy amin'izao tsy efa anisan'ny mahafaly ve zany endry izy zany fa tsy afakely engany mba ohatr'izay foana fa anisan'ny reharehanantsika reharehanareo ray aman-dreny manana azy zany izy amin'izany hoe zaza hendry ozany namantsika ato hoe salamy ny zanako izy herintaona mbola tsy maharon-doha sady tsy mandady fa mipetraka foana efa noentina mpanoatra fa autiste ve sa orchidée izy sa inona no atao dia inona no atao izy herintaona izy tsy mipetraka fa mipetraka fotsiny sady tsy maharon-doha izy namantsika araka le teniko teo moa ny autiste zany raha ara-batana tokony ny akabetsany tsy manana olana ara-batana ny autiste koa moa zany manomboka amin'ny faharoa taonany eo no ahitana an'le toe-batany hoe misy tsy mitovy amin'ny ankizy rehetra fa eto zany izy herintaona tsy maharon-doha resaka ara-batana le resaka eto dia ataoko hoe dokotera spesialista momba an'izay no tokony ho antonony ny orchidée moa zany fitentsika eto a Madagasikara izy satria hoe ny association orchidée mandray ny ankizy trisomika dia lasa orchidée indray fiantson'ny ankizy trisomika ianao mahita amin'ny endrin'le zaza hoe ankizy trisomika hoe izy tsaratsara moa zany manantona mpitsaby izay ny tsara indrindra za manana zanaka 10 taona dia rehefa teneny izy rehefa misy zavatra ataony dia tsy miteny dia tonga dia mitomany izy inona hono izy zany mitomany izy dia tafiditra amin'izany hafakely ve izy sa manana zaza 10 taona izy dia rehefa tenenina dia misy rehefa tenenina amin'ny zavatra ataony dia tsy miteny fa tonga dia mitomany dia tafiditra amin'izany hoe zaza hafakely zany ve izy dia ny avy any Marina Rivo ihany nandefa ny SMS taoko ngamba efa be dehibe no fakitsika atao anatiny hoe ohatran'izao ny variana tamin'ny tiako anampiana an'le izy fotsiny hoe fihetsepontsika olombelona zavatra naturel any anatintsika izany hoe raha malahelo tsika normal be tsika mitomany raha tezitra tsika normal be tsika miakatra raha faly tsika normal be tsika mitsika dia tsy hoe satria maneho fihetse-po le zaza dia dikan'izay hoe hafakely izy fa olombelona izy dia afaka raisintsika amin'izay hoe raha ohatra hoe mitomany izy zany dia anjarantsika mijery hoe fa maninona izy mitomany inona no nahatonga anazy mitomany raha ahoana nanarenana an'le zavatra nitranga teo mba hahatonga anazy tsy tomany intsony fa izay koa hoe tsika ray aman-dreny mila manaiky ny fihetse-pon'ny zanakitsika ary izay faneketsika amin'ny fihetse-pony izay no mahatonga anazy mivelatra bebe kokoa hoe ay zao zany ny zavatra tsy mety nataoko dia dikan'izany tsy hanao tsony mba tsy hafahako mitomany tsony misy zaza ao an-tsekoly raha mitsaoka raha mitsa inona hono izy zany elaela dia safotra misy zaza izy ao an-tsekoly raha mitsakoaka inona moa zany le mitsakoaka elaela izy dia safotra inona tsakoana raha mitsakoana elaela izy dia safotra dia inona zany no ilazana azy tsara manantona dokotera foana satria izany zao resaka ara-batana ihany koa dia ny mpitsabo no tena manome valiny amin'izay misy tsy fahampiana ilay vatana salama tompoko ny zanako 4 taona hafakely izy dia aizany misy association mety amin'io sokajy taonan'io
Izany hoe nareo amin'ny association hafa na roa ambin'ny folo taona izy teo eto izy efatra taona dia mitady association izy a. Io moa zany tsy voatery hoe association fa araka ny teny Ambinitsoa teo hoe rehefa misy école inclusive izany hoe sady mandray ankizy hafakely izy no manaraka ny fampianarana ara-panjakana dia efa afaka anampidirana. Efatra taona zany zao mbola tsara indrindra tonga dia any amin'ilay école inclusive satria ao izy zany tonga dia miaraka amin'ny ankizy rehetrarehetra izay tsy manana olana dia moramora kokoa amin'ny fivelarana. Misy antony ara-piarahamonina ity avelany mampiova ny zaza ho hafakely. Ahoana faneho-kevitra zany misy antony ozy avy amin'ny fiarahamonina eny ivelany no mahatonga ny zaza ho hafakely. Io moa le tenenina teo hoe le ataontsika hoe hafakely izay mahafakely anazy misy zavatra ara-bojana azy izay tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ao anatiny. Raha ohatra hoe miresaka tsika hoe avy aty amin'ny fiarahamonina, facteur mety hoe ampiseho anazy bebe kokoa, ampiseho an'ilay fihetsika bebe kokoa angamba ny azontsika ilasana anazy. Ohatra zao hoe raha ohatra hoe ankizy autiste izy dia izy zao mety hoe tsy dia tena tia mifandray amin'ny hafa dia noho izay zavatra izay lasa manilikilika anazy ny olona. Mety hoe izay zao ilay fihetsika hita avy aty ivelany. Fa izay nefany tsy voatery hoe ny ankizy autiste rery ihany koa no manana an'izay, fa mety misy ankizy zao tena tiany mihitsy ny azy ny hoe za rery ny tiako milalao an'ity kilalao ity fa anaty dia zany hoe za ihany mikarakara an'ity. Dia amin'izay lafin'izay tsy afaka tonga dia ny tenitsika hoe hafakely na tsy hafakely fa iny moa zany le hoe sady fiara miasa no fifampiresahana eo anivon'ny ray aman-dreny eo anivon'ny mpampianatra sy eo anivon'ny resaka médical rehetrarehetra. Io fitambaran'io rehetrarehetra io no mahafahantsika hoe mampivelatra an'ilay ankizy. Maliko kely an'izay fantaniana izay koa satria fantaniana moa zany hoe ilay fiarahamonina indray no lasa nahatonga an'ilay zaza ho hafakely. Ataoko hoe tsy misy angamba zany hoe olona lasa hafakely zany satria zavatra toe-batana avy any amoaka ilay izy dia ilay fiarahamonina zany mety hoe nahatonga toetra nampiova ny toetra n'ilay olona ho lasa mitokatokana na hoe tsy haiko inona ilay toetra tiantenena hoe lasa hafakely fa ny olona lasa hafakely angamba tsy misy. Mbola be diabe ny SMS fa tapitry ny orantsika izay no ankasitrahana afatra fena avy aminareo Ambinitsoa, afatra kely avy aminareo an'ny farany Ambinitsoa sy Ikoly. Misaotra antsika moa zany nanaraka ny fandahara dia ny afatra kely maray aman-dreny raha misy ny zavatra mampanahy moa zany dia ny tsara indrindra ny manantona ny mpitsabo manokana momba an'izay. Dia raha ho antsika izay mitady an'izay toerana ivitoerana fianarana momba n'ireo zaza hafakely ireo dia misokatra ho antsika ny association havana eo Amboditsiry. Ny angamba fanetanana ny hoe be dia be ilay zavatra mety ho hitantsika ny ivelany eny mikasika ny zaza hafakely fa ny tsara foana tena hoe miezaka manantona an'ireo tompon'andraikitra voalohany zany momba an'izay. Dia ihany koa hoe mila courage kely koa isika ray aman-dreny fa tena manana avenir ny zanakitsika dia mila matoky an'izay tsika. Zay no azo ny fampizarana natolotra androany zaza hafakely sy ny fanabeazana azy loha hevitra ny fampizarantsika ty to ankasitrahana feno ianareo tsy nisaraka tamin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco nanaraka hatramin'ny faran'ny fandaharana heva. Mankasitraka feno anareo Ambinitsoa sy Ikoly tamin'ny fifampizarana izay loha hevitra ny fampizarantsika ty to androany zay namana Brino mankasitraka fenanao napita mivantana ny onjam-peo ankasitrahana feno ianareo tsy nisaraka tamin'ny onjam-peo ary aza mbola misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco dia izay no andeha ametrahana ny veloma mandra-pitafa arana amin'ny fotoana anareo amin'ny fotoana manaraka indray eny ary veloma tompoko. Eva fibeazana miaina sy mitia. Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.